Midera ny fahatsaranao zahay. Ry Andriamanitra telo izay iray. Misaotra anao ary manome voninahitra ny anaranao masina. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Mankasitraka indrindra amin'izao maraim-baovao. Manambara ny fahatsaranao, ny faharetanao, eny ny famindramponao na amin'ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy. Misaotra Tompo ao, tsy navelanao nataony Satana fahavalo ho remby tamin'iny alina iny, fa mbola nomenao kosa ireo miaramila masinao, nitoby manodidina ny toerana misy anay, ny alina mangina, ny ady mahery ho anay, izay alina mazana tokoa dia hanjakany ny faharatsiana tanteraka, ny fahabibiana, ny loza, ny fahafatesana tampoka, fa nitsoahanao tamin'izany izahay. Satria tianao tokoa zahay anisany andronay sisa hibebaka, hitady ny tavanao, haharitra hiaraka aminao. Miankohaka manoloana ny fahamasinanao zahay, Tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka. Raiso fanomezam-boninahitra ny anaranao masina, ny fiderana izay ho tononay tokoa, miaraka amin'ireo mponiny lanitra manao hoe: masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Manetry tena Tompo, tsy mendrika an'izany fitiavanao izany amin'izao maraina izao. Mpanota mpania sia ary dia miariary eo anatrianao isan'andro. Eny vao miposaka ny masoandro. Hitanao ny fisainanay ratsy. Hitanao ny fonay maloto. Hitanao Jesosy. Zavatra rehetra maro mampalahelo ny fanahinao masina. Ka raha makivaky an'ity andro alarobia ity indray izahay, mba tsy vesatra ety anatinay ny helokay Jesosy, ka tsy hafanay mamindra, tsy hafanay mandeha, tsy hafanay miazakazaka, satria ny heloka tokoa moa dia karazana vesatra tokoa ka mampisaraka anay aminao. Tsy havitahanay ny azakazaka rehetra. Anefa ho ianao anio hoe: ho anareo rehetra izay miasa fatratra tsy mavesatretana, tonga avy ety amiko fa izany ho anome fitsarana ho anareo. Mila fitsarana Tompo. Amin'izao ady, amin'izao fiainana izao mangotraka ny ady. So fa mbola io ilay teninao fahazavana. Mbola io ilay teny maminao, faherezanao anay androany. Koa alohan'ny andraisanay an'izany teninao izany, Jesosy, sasao amin'ny rano madio zahay, mba ho afa-keloka, ho afa-tsiny, ka tahaka ny tsy mana-tsiny tokoa eo anatrianao. Ilay ranao solatsaka tao Kalvari, hanala izay rehetra tsy anao. Aty anatinay ety. Tompo, mila anao zahay. Mangetahetanao zahay. Very izay raha misaraka aminao. Toano hoe, ilay mofinaina vao maraina. Hafana indray Jesosy, mitsangana, mahazo hery, mijoro, mba tsy ho harerahan'ilay fahavalo. Saotra Tompo, misaotra fa hoy tokoa ianao hoe: tsy ny mofo ihany tokoa ny iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay havoaka ny vavan'Andriamanitra. Mitenena Tompo, mitenena araka ny fombanao ary hamasino ny mpanomponao. Izara ny teninao. Mpanompo tsy mahasoa aho Tompo, nitsongoinao tao anatin'ny maro. Anambara ny filazantsaranao manomboka ato Jerosalema, Jodia, Samaria, eny hatrany amin'ny farantany. Ao ka hanakohako ny filazantsaranao Jesosy, fa tongotra ny fotoana. Atongotra ny fotoana. Dia misaotra Jesosy, mba ho betsaka ny nokasianao, ny fony, haheno n'izao filazantsaranao izao. Aleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana, momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray,
amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary mifampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Miarabantsika amin'ny alalan'izany fiarabana apostolika izany, ho antsika tsirairay avy maheno mivantana an'izao fampahirezana vao maraina izao. Ny fanjakan'ny lanitra sy ny lalana mankany. Izany indray ny lohantenin'ny fampianarana lehibe izay naharesy lahatra ahy. Homena antsika, haroso antsika amin'ity maraina ity. Sokafantsika ary ny filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompo. Filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompo nisorohatan'i Matio toko 5. Andininy 20 ka hatramin'ny 19. Matthieu chapitre 5 verset 20 à 26. Rehefa hita izany, ho vakitsika ary amin'ny anaran'ny Kristy Jesosy Tompo manao hoe: falazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseho ny fahamarinana nareo, dia tsy tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia mendrika ho eloina amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalainy dia mendrika ho eloina amin'ny fitsarana. Ary nazovy no anao amin'ny rahalainy hoe olom-pona ianao, dia mendrika ho eloina amin'ny sinediona izany. Ary nazovy no anao hoe foka ialahy, dia mendrika ho ao amin'ny elo mirehitra afo. Ary amin'izany, raha mitondra ny fanatitra aho ho eo amin'ny alitara ianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao nanana alahelo aminao, dia avelao eo alohan'ny alitara ny fanatitra aho, ka mandehana aloha, ataovy izay hihavananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitra aho. Mihavana faingana amin'ilay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao. Fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra ka atao an-tranomaisina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny vary iray venty farany indrindra. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Isaky ny mamaky an'ity Matteo toko 5, 6, 7 dia mahatsiaro tokoa heritaona lasa mahery izay tany Israely. Misy an'ilay tendrombohitra atao hoe Mont de la Béatitude. Nolazain'Andry Jesosy tokoa ny momba n'izany hoe fandovana ny fanjakan'ny lanitra izany. Ary dia ampifaliana sy ampanetretena no izarako n'izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy aminao. Ny fanjakan'ny lanitra sy ny lalana mankany. Ny fanjakan'ny lanitra manko dia fanjakana lehibe sady feno fahasambarana maharitra mandrakizay. Satria Andriamanitra no mitoetra ao sy manapaka azy. Mba dinio angery havana izany hoe fanjakana itoeran'Andriamanitra sy tapahiny izany. Manao ahoana ny fiadanan'izay olona rehetra tonga ao? Afaka hiahy, tsy eo intsony ny tebiteby, foana ny ranomaso. Fa mpanompo an'Andriamanitra ampiadanana ny mponina ao. Ahoana hoy mpanao salamo?
Salamo faha 450 sambatra ozy ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamaniny. Fitady ary havana malala izany fanjakany lanitra izany. Fa izay rehetra tsy tafiditra ao manko tandremo fa hijaly hijaly mandrakizay. Koa voalohany ny foto-javatra ao amin'ny fanjakany lanitra itoeran'Andriamanitra sy tapahiny dia inona hozy eto? Ny fitiavana no voalohany sy itoerany. Azany natonga ny bokin'ny Genesis toko voalohany 2:20 milaza hoe: ary Andriamanitra manao hoe, andeha isika hamorona olona tahaka ny endrikintsika, araka ny tarehintsika. Moa raha tsy tian'Andriamanitra va ny olona dia ataony tahaka ny endriny. Ary hoy tokoa Jaona fa toy izao izy no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Izy are no mba mahalala tanteraka izany fitiavan'Andriamanitra tsy hitalana izany, ka hanolotra ny fony manontolo hanjakan'Andriamanitra mandrakizay ao amin'ny fanjakany. Koa raha atao indray milaza ary ry havana malala ity fampianaran'i Jesosy tamin'ny mpianany ity ny amin'ny fanjakany lanitra dia ny fitiavana no totaliny, satria tian'Andriamanitra hiditra ao amin'izany fanjakany lanitra izany ireo mpianany ireo. Hevery kely anefa tompoko fa Andriamanitra dia tiantsika tokoa izy, tena tiantsika Andriamanitra, Andriamanitra fitiavana azy. Kanefa raha misy izay hikapohany antsika noho ny fahadisoana izay nataontsika dia aza hiverina izany hoe ho tsy fitiavany antsika, fa noho ny fitiavany antsika hiraikitra aminy bebe kokoa izay Andriamanitra ray be fitiavana, mpanome fiainana mahasambatra mandrakizay ho an'izay rehetra manao ny marina. Ary izany natonga ny bokin'ny Hebreo nilaza fa izay tian'i Jehovah ny faiziny, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Ary hoy koa ny bokin'ny Apokalipsy milaza, izay rehetra tiako sisy no anariko sy faiziko. Koa raha te hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ary, ianao rahavavy, ianao rahalahy, ianao ry anaka, dia manekehy tsotra izao fotsiny ny fampianaran'i Jesosy. Ataovy izay lazainy, fa izy no efa hanatanteraka ny fahamarinana hatramin'ny farany izay nilain'Andriamanitra. Ny amin'ireto mpanoran-dalàna sy fariseo izay voalaza ato amin'ny teksta, mba manao ahoana moa no fahamarinan'izy ireo izay asain'i Jesosy ioarana ireo mpianatra vao mahazo miditra ny fanjakany lanitra ny mpianatra? Ny fariseo manko dia isan'ny nalaza tamin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra hatramin'izay kely indrindra aza. Noho izany dia maro no voafitany amin'ny fivavahan-tsandoka nataon'izy ireo. Jesosy moa dia Andriamanitra izy, ka tsy mijery ny olona fotsiny izy, fa ny ao anaty no tena dininy indrindra. Moa tsy izany va no nanaovan'i Jesosy antsoavo eran'ny filazantsara ny momba n'ireto mpanoran-dalàna sy ny fariseo, ka nahatonga azy ireo tsy nahazo niditra ao amin'ny fanjakany lanitra. Aokary, izay rehetra te honina ao amin'ny fanjakany lanitra, samy hanana finoana marina an'i Jesosy izay lalana sy fahamarinana, fa izany no azahoana miditra ao amin'ny fanjakany lanitra. Ny lalana makao, ny lalana makao amin'ny fanjakany lanitra, araka ny voalaza tetsy ambony, dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana. Ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana dia miteraka finoana marina izany. Ny finoana marina miteraka faharetana hatramin'ny farany.
dia tonga aho amin'ny fanjakan'ny lanitra ny mino rehetra. Tian Jesosy andova ny fanjakan'ny lanitra izao ianao. Izany tokony namoezany, nanomezany ny ainy ho solovona ny mpanota tahaka ianao. Ka nalatsa ny rany, ny ekeny ny latsa, nosedrainy ny kapoka mamaivay, nosotroiny ny kapoaka ny lekomaty. Mba handova ny fanjakan'ny lanitra izao ianao. Ho ataonao sy ho ataoko tsinotsinona va izany? Mino ao ankehitriny. Ianao izay mihaino an'izao fampianarana izao. Ny fanahy masin'Andriamanitra hikasika ny foko sy ny fonao. Ananatsika fanapahan-kevitra androany. Hiala amin'ny ota hibebaka. Hanaisotra ny fankahalana rehetra. Ny tsy fitiavana an'Andriamanitra, ny fahakamoana mivavaka sy mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ary dia anapahantsika hevitra ho tia koa ny namantsika tahaka ny tenantsika. Zany ny mponina mpandova ny fanjakan'ny lanitra. Enoy re, ny antsoantso ny iray miantso hoe avia, mba hidirako sy hidiranao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Antomotra ny andro. Kely sisa dia anino ilay trompetra. Akan'ilay mpampakatra. Ho an'ilay izay nanasa ny akanjony tamin'ny rany zanak'ondry tsisy kilema teo Kalvari. Ka atonga antsika handova ny fanjakan'ny lanitra. Tapao ny hevitra. Andao hanapa-kevitra. Aok'izay ny ditra sy ny adalana, ny fankahalana. Aok'izay ny andro rehetra natafasaraka tamin'Andriamanitra. Andao mba hanaka an'ilay zanak'adala. Tapa-kevitra ody ao an-tranony iray. Tsarovy anefa fa izay manantonay ho ny tompo tsy mba misy olaviko. Anio, raha manapa-kevitra azy ianao. Hiverina aminao aho raiko. Efa trotraky ny adalana. Dia hoy ny tompo amiko sy aminao hoe, ity zanako tsy hiverika hita indray, maty. Ka velona indray. Dia voninahitry ny iray no hanomezany antsika peratra tsara tarehy. Akanjo fotsy vaovao. Hoentintsika miandry ny andro ny mpampakatra. Dia ny andro ny fanjakan'ny lanitra. Iainantsika mandrakizay doria. Ho tahina izany teny izany. Mba samy andiny teny amin'izao andro izao. Mifampivavaha ianareo ny tompo mba ho sitrana. Mifampitondra azy mavesatra ianareo. Zany ine no ataon'ny mponina mpandova ny fanjakan'ny lanitra. Monina ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Mifampivavaka ho an'izay very. Mifampivavaka ho an'izay mana-manjo. Ary mivavaka ho an'izay babo. Ary dia miezaka manatratra ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra izay efa nampany antenainy antsika. Azy irery ny voninahitra ho antsika kosa ny fibebana sy ny fiovana. Amen. Ivavaka sika tompoko. Indreza ny fitiavana ho anay tompo. Na dia ratsy tokoa aza izahay Jesosy. Na dia tsy mendrika tokoa aza izay Jesosy. Tianao izay tompo. Tena tianao tokoa izay tompo. Andova n'izany fanjakan'ny lanitra izany. Efa toerana voavoatrao izany ka nilazanao tokoa hoe andeha aho. Hanamboatra fitoerana ho anareo. Ka izay toerako ny toeranareo. Tompo, iza moa tsy maniry. An'izany onona
ao anatin'ny fanjakany lanitra feno famirapiratita ny fahatsarano sy ny fahaliam-piazanao izany. Maniry an'izany tokoa Jesosy eo. Fa ratsy izao andro izao. Vao singotry ny ota izahay. Hoeto ny avinafo-po sy ny avinafo-panahana izahay. Ka miala. Tafavoaka. Ao anatin'izany fanjakany lanitra ao izany. Anio anefa mbola mitady anay ianao. Tahaka an'ireo ondry zato. Nisy ny iray very. Ny veriny ianao naka ny iray hameno ny 750. Tahaka an'izany koa izay ankehitriny Jesosy. Ety an-tany mpiadiana mpamonjy io. Ety an-tany nady. Mila anao tompo. Very isan'andro tompo. Ianao mantsy tsy ilay mpiandry tsara. Tsy mba mahafoina mahasaraka anay ianao mpamonjy. Koa miteza anao tompo. Miteza anao miteny io ty. Hamoa anay amin'ny torimasom-pananay. Hitaona anay tompo. Hiverinao aminao. Ao amin'ny fanjakany lanitra no mahasoa anay. Ao ihany no mahatsara anay. Fa raha tsy izany dia amboadia no mamiravira anay mpamonjy io. Moa sitraka ho very va izahay? Tsia. Fitiavana ianao. Lehibe indrindra ianao. Raiso tompo. Raiso ny tanany zanakao latsaka. Raiso ny tanany zanakao very. Raiso ny tanany zanakao voababo. Raiso ny tanany zanakao lafo. Amin'izao maraina izao. Ary dia sasao amin'ny rano soa ka amin'izao sisa izao. Tsy izahay intsony no velona. Fa i Kristy no velona anatinay. Rehefa tia anatinay ianao, mazava ho azy fa hitombo aminay ny finoana tanteraka anao. Ary dia hiaina amin'ny fitiavanao izahay. Fitiavana anao aloha voalohany indrindra. Ary indrindra koa fitiavana ny rahalahy. Fitiavana ny rahavavy. Dia ho tanteraka tokoa ny teninao. Fa ho ny mpanota iray mibebaka dia tsisy fifaliana ohatr'izany ny any an-danitra. Misaotra tompo. Misaotra amin'ny fahatsaranao. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka. Ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Kristy Jesosy tompontsika. Mahatoky izay niantso antsika sady izy ihany no anefa izany. Mifalia mandrakariva hoy ny tompo. Mivavaha hoy tompoka aza mitsahatra. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ho anao kosa ry mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo Andriamanitra mahery mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Atolotra ianao tompo. Ny haja, ny saotra, ny hery, ny dera, ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana. Hatramin'ny taloha indrindra izany. Ankehitriny ary ho mandraka izahay. Amen. Fa ho amin'ny mpanomponao kosa ny fiovana, ny fitiavana, ny fiadanana, ny fifaliana ao amin'ny Kristy Jesosy avy any Nazareta.